havana manala ao amin'ny tompo. Hono ny teny soratra masina ao amin'ny salamo. Salamo 2:20, andininy 2 manao hoe vonjeo amin'ny sabatra ny fanahiko dia niany malalako amin'ny herin'ny ambo. Ary dia hotoizantsika eo amin'ny Apokalipsy toko 2:20, andininy 1 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'ny tompo. Ary nahita ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany. Ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampiakarina efa miaingo eo amin'ny vatany. Ary nareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho nanao hoe indro ny tamberina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo olona. Ary Andriamanitra no toetra eo aminy dia ho Andriamanina. Ary ho fafana ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy hisy fahafatesana intsony, ary tsy hisy alahelo intsony, na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Amen. Izany andalateran'ny soratra masina izany tompoko no teny ny safidiny ny antokom-pihira entina mihezana ity fankalazana ny tsingeritaona izay nahaterahan'ilay tompontsika 724 ity. Koa amin'ny anarany ny antokom-pihira rehetra no hanononana ny fiadanan'ny tompo atsika tsirairay avy sy arabanantsika ihany koa. Trahatra izao andro anio izao, trahatra izao fotoana izao koa dia atolotra ho atsika ilay arahaba manao soa ho asoavin'Andriamanitra, ary ilay arahaba manao tsara ho tsarovan'olombelona. Ankehitriny ary dia hanomboka ny tapany voalohany izahay. Ka ny tapany voalohany ho hitantsika eo amin'ny tapany voalohany dia ho avoatranay manokana izany fitsenanan'ilay tompo Jesosy Kristy tompo izany. Ataoko angamba fa tsy hisy aniverseran'olona hoe tsenaina izany, fa ny aniverseran'ilay tompo rery ihany mendrika ho tsenaina, mendrika dia raina, satria zanak'Andriamanitra izy, na dia natera-behivavy ary dia zanak'Andriamanitra tonga nofo, teny tonga nofo ny tonga olombelona, ilay nitondra ny famonjena, ilay nirahan'Andriamanitra mba hitondra ny famonjena ho atsika. Ka izany famonjena mitondra fiadanana izany no torianay, tianay ampitaina aminareo amin'ity tapany voalohany ity. Ny tapany faharoa indray dia fanehoana izany fandraisana ny tena fiadanana no entin'i Jesosy Kristy tompo izany. Tsy raisidraisina foana akory, fa tena raisina mpifaliana. Izany no entsika manam-porofo fa tena voaray antsika tokoa izany fiadanana izay tianay sy irianay ary ivavahanay mihitsy, mba ho voaray antsika tsirairay avy anamarika ny Noely vaovao 724 ity, ary anatanteraka sy handray an'izany am-pifaliana. Inoko maromarona fa tsy tsika anateran'Andriamanitra hira indray no laza tsy mahay mandihy. Izany hoe tsika nomen'ilay Andriamanitra tompo an'izany Jesosy Kristy izay mitondra ny fiadanana izany no ilaza hoe tsy mahay mihira izahay, ka dia ho deraintsika amin'ny fifaliana sy ny hira izy, fa izany no manam-porofo tompoko. Izany fiadanana tsy misy tambiny, arak'ilay tononkira izay nosoratan'ny mpitendry tsika fampiangonana tody izay manao hoe fity tsy misy tambiny no omen'ny tompo anao, ary tsy mba fidiam-bola fa omena maimai-pona. Azontsika rehetra raha mahatsikatra fa raha makany amin'ny buffet voalohany ty mbola mandoa vola kely izay vao miala lina sy voky tsara, fa ity tompoko, ty fitiavana izay nampitonain'Andriamanitra an'i Jesosy Kristy ity dia tsy manam-paharetana. Ohatran'ilay rano ampasika ozy isika malagasy, tazamo matsita nefa tovozina ao ihany, ary miboiboiky atony loharano. Izany ny fiadanana izay zarain'ny tompo amintsika. Ka asakasakitsika raha tsy faly handray an'izany fitiavana lehibe izay tsy manam-paharitrana, tsy manana fetrana, fa mandrakizay izany. Izany no angatahana sy irariana ary ivavahana ao atsika tsirairay avy mba handray an'izany tena fiadanana izay hoentin'i Jesosy Kristy, izay ho tsenaintsika afaka andro vitsivitsy izany.
Ity tapany faharoa ty ihany koa dia tiana hoe marihana manokana amin'ny alalan'ny lokomanga. Fantatritsika moa fa ny lokomanga amintsika malagasy dia toetra sy endrika manokana miavaka entina hanavahana ny toetra tsara sy mendrika amin'ny zavatra rehetra. Ohatran'ny hoe raha ny feo zao ny tsara dia hoe feo manga. Raha ny olona malaza sy mamy ny olona sy mitondra fiadanana sy ny zarany maminy dia antsoina hoe olomanga. Ka ilay olomanga ilay tononona amintsika eto dia tsy izy zany fa ilay Jesosy Kristy ilay nitondra ilay fiadanana ao antsika. Izy no olomanga antsika, izay andrasa antsika, izay ilay olomanga izay, izay no hoentintsika dia raina sy ankalazaina. Ary za mino fa manatrika antsika eto Andriamanitra izay naniraka azy ankehitriny. Tsy vitany hoe efa eto amin'ny trano ntsika mivory ankehitriny sady efa mihoatra lavitra noho ny roso telo tsika izao. Ka raha manaiky izany ianareo manatrika antsika eto ilay Tompon'Andriamanitra, maninona moa raha andeha mentsika tiaka mafy be sahady izy dia rahantsika sy ankalazantsika azy. Dia vonina andrery ihany eny ary fa tsy ampiandrasiko ela intsony isika fa mino fa ianareo koa ny sofina efa maiky hieno sy handray an'izany fiadanana izany. Ny anay koa vava fa maiky any anambara sy hizara an'izany fiadanan'ny Tompo izany. Ka andehantsika hiaraka hitsena azy amin'ity hira mitondra ny lohateny hoe tsenao ny mpanjakanao, dia voninahitran'Andriamanitra rery ihany. Amen. Admirez la grandeur et la puissance de l'Éternel. Courbez-vous devant celui qui a fait don de son enfant. Célébrez celui qui siège sur le trône du ciel. C'est ainsi que s'accomplit la prophétie. Une pucelle mettra au monde un enfant. C'est dans une étable qu'est apparu le Messie. Emmanuel, Emmanuel, retentit dans la mélodie de nos chants. Car un fils nous est donné, merveilleux et puissant sont ses attributs. Sur lui repose la domination et la souveraineté. Sa naissance nous apportera le salut.
plongez dans le profond silence de cette nuit, où les étoiles d'or brillent dans les cieux. N'ayez crainte, car une joie s'annonce pour aujourd'hui, une joie pour calmer les souffrances du malheureux. Avia rimino, sasa hotera kawantika, Jesus born on this day, Alpha Gagan.
tolokalo iray mitondra ny lohateny hoe ho aniza ny fiadanana. Taona maro lasy izay no efa ketraka ny fo ary saika kivy nefa nay zary sainy sy toloko toy ny jamba nahiratra ihany aho nefa efa nahalala aiza ho aiza eto an-tany re no ahitako andra fiadanana ndray andro izay anefa injao nisy feo miantefa raha nandalo fiangonana iray miantso hoe avie fa atony iray tonga hoe le zazakely zanak'indray hitondra famonjena ho antsika indray hanarina ny lavo ampody ny very hampitraka ny mpanota mba hibebaka indray. Fiadanana tsy mba novidiana fa ny finonao no apinga ho afihavanana amin'ilay ray ka zovo re no tsy andray. Andao ary isika hiaraka hisaotra hidera hioby an'ilay mpahary hanome voninahitra azy fa mendrika azy izany dia hitoetra ao amintsika mandrakariva ny fiadanan'ny tompo.
Bethlehem, Nefazakatia, Christi Jesus. dia efa izay sahady tompoko ny tapany voalohany tamin'izany fiderana izany voninahitra tokoa an'Andriamanitra irery hatrany fa lehibe ny fitiavany alohan'ny hidirantsika amin'ny tapany faharoa raha dia avelana kely aloha ianareo hiala sasatra kely dia mandritra izany i pastera Ray Aman-dreny Mpitandrina hitondra antsika amin'ny fitariana ny fitantazana ny lakitra. Dia tonga eo amin'ny fotoanany rakitra isika mbola tsy mihetsika ataontsika ny hira fa 80 mba iarahantsika miventy miaraka amin'ny atoko-pihira 80 retoko ny feonanjely irak'Andriamanitra eny teny mahafaly avy ao an-danitra entiny tsara entiny teny tsara hoe ty an-tany zao voninahitra mandera tompo nomenanao ataontsika ny hira dia tatazana ny rakitra indray mandeha monjay any. Oh
fampatsahivana kely a ho atsika zay mbola taratara amin'ny ho an'ny havana na ho an'ny fianakaviana na ho an'ny mpareta-po zay tara mbola tsy navidy cadeau a dia misy an'izany cadeau izany zay nomany sampana SVK vidiny dia 5 € montsy afaka manararoatra zany tsika ho avelany eo a mba mividy an'izay saotra tompoko. Et en version française, pour ceux qui sont arrivés en retard, qui ont de la famille et qui ont oublié d'acheter des cadeaux, ça peut arriver, il y a des cadeaux surprises, je sais pas en fait. Il y a des cadeaux surprises juste derrière, avec également des mets malgaches que les femmes et les hommes de l'église vous offrent avec beaucoup d'amour et de paix.